ao anatin'ny fikarakarana sy ny fanadihadiana momba ny hoe ho fanandratana olotsambatra ny Ramose Lucien Botovasoa moa ny fiangonana amin'izao fotoana izao aiza aiza ho dingan'io monseigneur? Alohan'ny resaka rehetrarehetra aloha dia faly miarahaba asika menakavy mbola ao anatin'ny vanim-potoanan'ny Paka isika ka ny Kristiny Sanko velona ny androsaka ny fahasoavany ary iaina ao anatin'ny fiadanana. Misaotra be dia be koa anareo ato amin'ny radio RDB ary indrindra moa ianao Madame Frédeline amin'izay fanontaniana zay. Misy vaovao sara ifampizarana tokoa mikasika an'ireo dingana rehetrarehetra na vita amin'ny fikarakarana ny momba any mpanompon'Andriamanitra vénérable Lucien Botovasoa amin'izao dingana farany zao, zany hoe amin'ny 2 mai no isy consistoire izay taritin'ny Papa Ray Masina miaraka amin'ireo kardinaly andinika ny vokatry ny fanadihadiana ny fandalinana rehetrarehetra natao hatramin'izay araka ny sokajiny avy, ao ny ara-tantara, ao ny ara-teolojia, ao ny araky ny lalàna nanomboka tany amin'ny diocèse tany Farafangana, dia efa mamaraparana azy zany zao amin'ny lalan'io consistoire izay andininan'izay misy, ary eo ny Papa no anapa-kevitra miaraka amin'ireo kardinaly ny martiry tokoa ve izy sa sy martiry raha ireo mpandalina aloha ny tantara, mpandalina ara-teolojia ary ny ara-lalàna ny canon zany dia mahita fa martiry tokoa ny vénérable Lucien Botovasoa. Fa io moa hitan'zary ny Papa no manapa-kevitra farany iaho ary hitan'Andriamanitra zay mahasoa asika. Ka izay indrindra no iansona ansika mianakavy fa ny zava-misy eto amin'ny firenena koa dia mahatonga asika manosika asika anao vavaka totoafo, anao neuvaine isika, ka ny fangatahana ataosika ny intention zany dia mba ho isy ny fandriampahalemana eto amintsika. Naninona? Satria fantatra asika nahamartiry any Lucien Botovasoa, ka raha atao zao ny teteandro dia tokony naoma tamin'ny 24 avril ka hatramin'ny 2 mai zany no fanaovasika ny asivininandro araky ny fanentanana efa teto amin'ny radio RDB moa zay ary dia anentanana asika menakavy. Ary izay no azo lazaina aloha, ka raha misy vaovao hafa dia sy maintsy hozaraina eto amintsika, fa dingana lehibe io ary dingana farany, ka io mbavaka tokoa isika mba ho tanteraka anana olo sambatra isika raha avoakan'ny Papa Ray Masina ny lalàna mikasika an'izay. Arak'izay hoe misy fifandraisana amin'ny raharaham-pirenena ny lazaina hoe fiainam-panahiny ny mpanompon'Andriamanitra Ramose Lucien Botovasoa. Inona moa zany monseigneur ny hoe atsara-panahy azo tahafina amin'ity mpanompon'Andriamanitra ity satria atsika fiangonana ny mpanompon'Andriamanitra izay hoe ho aroso amin'ny fanadihadiana amin'ny fanandratana olotsambatra dia misy atsara-panahy tokony ho tahafina ao aminy. Maromaro ihany ny atsara-panahy fa ampifandraisika araky ny voalaza teo amin'ny fiainam-pirenena, ary ataoko fa Andriamanitra tsy mba manao zavatra kisendrasendra fa anehoan'ny fitiavana ary anolorany ny fahasoavana ao asika. Maninona tokoa moa amin'izao taona fa 70 taona ny raharaha 1947 no anolorany Andriamanitra ny Lucien Botovasoa modely, ary asika zay anatin'ny fotoana sarotra amin'izao fotoana zao amin'ny fiainana milaza miara-mahita sika fa mandalo fotoana sarotra tokoa ny firenensika no anoloran'Andriamanitra nyty mpanompon'Andriamanitra ity ny vénérable zany Lucien Botovasoa
ka antenaisika ka ao anatin'izay no anambarana azy olo sambatra. Ny zava-misy de izao, i Lucien Botovasoa dia tena nafoy ny ainy ho an'ny fitiavany ny tanindrazany, sy hoe ohatra ny fiaina politika ohatra sika zao. Zavatra anankiray fosiny tiako holazaina, raha tamin'izay fotoana zay izy mpampianatra manam-pahaizana misy ary dia noeritreretina nampianatra amin'ny sekoly katolika, de tamin'izay moa ny pretra tamin'izany ny missionnaire dia fransay, de nieritreretina zany fa ho padesima izy, nefa tsy nanaiky ho atao député tambatambaziny administrateur, de nilaza izy hoe maninona moa anao tsy afaka manao député satria tsy afaka manao katekista, tsy afaka mitory ny tenin'Andriamanitra, ary io politika ohatran'izany tsy afaka manao an'izay sy ny vola ny tadiaviko. Mampieritreritra zay, dia tetsekilany teo ireo zay ho ny fomba nilazana azy hoe ny tia tanindrazana nationaliste, dia hoe ity Lucien Botovasoa toteny amin'ny olona, ary de zay tokoa Lucien Botovasoa raha be fihavanana no anaram-bositra natao taminy, dia sara izy ataosika ho mpitarika sika. De nasoina izy tao amin'ny tranony ampanjaka, de nilazainy hoe anao no atao mpitarika, atao sekretera ianao. De namaly Lucien Botovasoa, tsy afaka miaraka aminareo satria nareo mamono olona ary mandoro eglizy ka sy mifanaraka amin'ny fivavahako zany, za sy maintsy mitazona amin'ny fivavahako. Raha izay ary zany azony vazaha ianao io fivavahana vazaha io dia ho tapaina ny lohanao. Ekeko zany ary vonina amin'izany aho noho ny finoko, kanefa ny angaviako aminareo mba sy amerina sony an'izao zavatra zao, za manolotra ny aiko ho fitiavana ny tanindrazako, ka ataoko mila olona mahafoy tena, zay hoe patriote amin'izao andro iainantsika zao, fa matetika loatra lasa fanjakan'ny vola ny arika mitondra any amin'ny herisetra. Ka i Lucien Botovasoa nafoy ny ainy, nentaniny finoana izy, nentaniny fanantenana, nentaniny fitiavana, ka sy natahotra afoy ny ainy ho an'ny tanindrazana. Sy manaitra ny olona loatra hoe ampanao politika. Izay misy ny zava-misy ary